Anao vavaka fanafana lehibe zahay fiangonana refy Androtrakely mandritry ny ray volana sy tapany mialohan'ny amaranana ny taona. Ka ny ataonay am'zany dia anohitra sy andrava andreo fanaratsy mpanao sakana zay tsapanay tena tsapanay tokoa fa mbola manakely manakejany olona am'izao vaninandro misy atsika izao. Enina de fa mpino kristianina efa nandray Jesosy azy le olona. Mino fa tsapanao ny famarina zany hoe voasakana daholo amin'ny akaben'ny zavatra rehetra atao nao na eo amin'ny lafin'ny famelomatena na eo amin'ny lafin'ny fitiavana na eo amin'ny lafin'ny fanambadiana amin'ny lafiny zavatra maro de tsapanao fa misy sakatsakana tsy normaly anefa zany satria ny olon'Andriamanitra ny olona zay efa nandray Jesosy de hafa mihitsy ny toerana nametran'Andriamanitra azy. Efa manana teny fitiasana ho an'zany olo zany Andriamanitra kanefa indrisy tsy arak'izany ny zavatra tsapan'ny olona ankehitriny. De zay no mahatonga anay hoe mandritry ny ray volana sy tapany mialohan'ny amaranana taona dia anohitra sy andrava andreo fanahy mpanao sakana zay manakejany olona izay. No zany dia mitaona anareo zahay fiangonana refy Androtrakely. Raha ohatra ka possible aminareo le izy de tongava tsy akiato mihitsy tsy banga mihitsy mamonjy fotoam-pihavana zay ataonay ao anatin'ny ray volana sy tapany zany hoe mialohan'ny amaranana taona. Ny tanjony de hoe ho afaka ianao iova tantaram-piainanao ana fiainana mamy sy tsara ianao ary zany tantaram-piainanao miova lasa tsara zay tantaram-piainanao hoe mamy sy tsara zay zay no entinao amarana taona ary zay ihany koa ny irarenay mba handraisanao ny taona vaovao 2024 zay tsy ela de ho raisitsika le izy. Fa ankoatran'izany ihany koa ny mahatonga anay anao vavaka fanafana lehibe andravan'ny fanampanao sakana atoato mialohan'ny amarana taona de arak'ilay fa nambarako tamin'ny heriny fa isy fotoan-dehibe ho ataonay amin'ny alahady fahenina volana janoary taona 2024 ao amin'ny palais de sport io no atao io fotoan-dehibe io alahady maraina manomboka 7 sasany. Amin'ny alahady io mantsy no itsofanay mpanompon'Andriamanitra rano andreo olona zay mpanaraka ny fandarana ataonay ho andreo olona zay efa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny hafatra sy ny toritena ataonay ho andreo olona zay efa nandray zavatra lehibe tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana zay nataonay ka natrehany ary tsy ho an'ny olona eto Antananarivo sy manodidina ihany le izy fa ho andreo olona naiza naiza misy azy enina de napitany ranomasina azy de tsy matiantoka anao raha tonga eto Madagasikara amonjy an'io fotoan-dehibe io fotsiny fa nitsodrany zay ataonay amin'io andro io de inonay fa hiantoka no avinao rehetra mandritra n'iny taona vaovao 2024 zay zany tompoko no filazana kely sy fanentanana mba netiko anareo ka dia raisy hoe androm-pamonjeny androm-pakasitrahana androm-pahasoavana ho anareo zao ray volana sy tapany mialohan'ny amarana taona izao sy ny andro alahady fahenina volana janoary taona 2024 zay misy isan'ilay tsodrany lehibe zay ho ataonay raha soa veloma tompoko.